Real News miaraka amin'ny Orange. Maraka foana na ao an-trano azy. Stay in. Orange. Ampini dentifrice en short. Dentifrice en short, nif salame, fiainana salame. Atolotry confiture bugs. Ny confiture bugs dia azo avy amin'ny voankazo voafantina. Confiture bugs. Ampini esmia. Iarana amin'ny Gliss Supreme Length. Ne les coupez pas, réparez-les. Nouveau Gliss Supreme Length. Schwarzkopf. Io ihany koa i bijouterie Pantsou. Bijouterie Pantsou mividy volamena sy cahier Premier Plus. Mpianatra tsy ahisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, mihatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ary FTC Aluminium. FTC, le monde en aluminium. Miarabatoko klasy toko vavy tonga soa indray ato anatin'ny famparalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina amin'ity alina ity ary manasanao indray anaraka izany hatramin'ny farany ho atombokantsika avy hatrany amin'ny ireo loha teny ary izany. Sakafo indray mandeha isan'andro izay mitetina 100 ariary isaky ny voafonja no omeny fanjakana ny gadra eto Madagasikara hatramin'izao. Teti-bola 50 tapitrisa ariary mahery isan'andro no ilainy fanjakana mba ahafahana manome sakafo manaraka ny fenitra indroa isan'andro amin'ny sarany 700 ariary ho an'ireo voafonja ho ny tompon'andraikitry ny fonja. Iray etsy ariary ny kilao ny lavanila any amin'ny faritry Sava androany, raha mbola 2 etsy ariary zany 2 andro lasa izay ho ny solom-bavambahoaka ny Sambava androany. Namerina ny antso amin'ny anafoanana ny famerana ny vidin'ny lavanila $400 ny solom-bavambahoaka any amin'ny faritry Sava mba ahafahana mampiakatra ny vidin'ny lavanila izay efa natratra 4 etsy 3 tapitrisa tamin'ny taona 2012. Olona mahery nefa polo anatin'ny komina Mahaly ao ny distrika Anamboasary Atsimo no maty tsy fanjarian-tsakafo raha nitatra avy amin'ny ben'ny tanàna any an-toerana ary nataony tamin'ny filohan'ny finan-kevitra ny fampihavanana malagasy androany. Ponina narivony avy amin'ny tanàna io aza no nifindra monina tany Tsivory izay miorina any amin'ny 450 kilometatra miala ny tanànan'izy ireo no ny tsy fanjarian-tsakafo iainan'ireo ponina raha nitatra nataony Maka Alphonse. Fametiny Zoel raha ianao amintsika kosa indray azao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso. Trano andro sokatra tokantranonao rehefa tonga ny takariva toy izao. Tonga indray ny tena ka nolotra anao ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitsoma fa 20 volana Novembre 2024 ka dia asaiko indray ary ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Raha hojeresika avy hatrany ny eto Antananarivo ho an'ny tapany maraina dia andrahoana ny andro toraka izay ihany koa ny any Fianarantsoa any. Raha ohatra sika ho any Anosy Be any dia tahaka ny anio ihany aloha raha mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso satria dia amerika ny andro ka mandidina 13 hatramin'ny 20 degré
maripana raha iverenasika avy hatrany ny sary tamin'ny Madagasikara ijerentsika hatrany any vinavina ny mety hotoetry ny andro any raha pitsy maraina dia hitantsika fa dia ifadimby avokoa ny rahona sy ny masoandro na ny any antsinanana na ny any avaratra ary koa any atsimo any ao anatin'ny arivo zany misy fiovana ampiomana sahady sika eto ampovoatany anomana ny aro orana satria dia isy ny orana tandrifin-drahona eto Antananarivo toraka izay ihany koa ny any Fianarantsoa any tapany arivo raha toa kosa ka tena anoram-baratra mihitsy ny any Mahajanga sy any Atsiranana any vinavinaina io 20°C maripana ambany indrindra dia hitantsika eto Antananarivo izany raha toa kosa ka 10°C ny maripana ambony indrindra ho an'ny rahampitso zay raha momba an'iny fa dia amin'ny 10 ora mahery 4 minitra indray no hiposaka ingabe masoandro raha pitso raha toa ka ilentika kosa izy amin'ny 9 ora mahery 9 minitra isarako ianao nanaraka hatramin'ny farany indray ny vinavina no mety ho toetry ny andro azoko natolotra androany ary asaiko ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao mandravy tafatompoko iverenantsika ao arahana ary aloha ireo lohatenim-baovao. Sakafo indray mandeha isan'andro izay mitetina 900 ariary isaky ny voafonja no omeny fanjakana ny gadra eto Madagasikara hatramin'izao. Teti-bola 50 tapitrisa ariary mahery isan'andro no ilainy fanjakana mba ahafahana manome sakafo manaraka ny fenitra indroa isan'andro amin'ny sarany 700 ariary ho an'ireo voafonja ho ny tompon'andraikitry ny fonja. Iray etsy ariary ny kilao ny lavanila any amin'ny faritra Isava androany raha mbola 2 etsy ariary zany 2 andro lasa zay ho ny solombavam-bahoaka ny Sambava androany namerina ny antso amin'ny anafoanana ny famerana ny vidin'ny lavanila $50 ny solombavam-bahoaka any amin'ny faritra Isava mba ahafahana mampiakatra ny vidin'ny lavanila izay efa natratra 4 etsy 3 tapitrisa tamin'ny taona 2024. Olona mahery nefa polo anatin'ny komina Mahany ao amin'ny distrika Ramboasary Atsimo no maty ny tsy fanjarian-tsakafo raha nitatra avy amin'ny ben'ny tanàna any an-toerana ary nataony tamin'ny filohan'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy androany. Ponina narivony avy amin'ny tanan'io aza no nifindramona tany Tsivory izay miorina any amin'ny 450 kilometatra miala ny tanàn'izy ireo no ny tsy fanjarian-tsakafo iainan'ireo ponina raha nitatra nataony Maka Alphonse. Idirantsika avy hatrany ary ireo antsipriam-baovao. Ny mpandrarava avy eto Antananarivo indray no misongadina amin'ny sehatra ny lavanilina any amin'ny faritra Isava fa lasa tao ankilabao ireo mpandrarava tena avy any amin'ny distrika mpamokatra lavanilina ho ny solombavam-bahoaka ny Sambava Mamangy Norbert androany. Miverina amin'ny lavanilina avokoa nefa ny 9 isanjato ny ponina any amin'ny faritra Isava amin'ny mahampamboly na piopy na mpandrarava azy ireo hoy Mamangy Norbert. Malona ny fahantrany ponina ateraka ny fitotonga ny vidin'ny lavanilina dia mitaky ny anafoanana ny fepetra napetraka ny ministeran'ny varotra nametra ny vidin'ny lavanilina ho $700 ny solombavam-bahoaka ny faritra Sava izay nanao fanambarana dia ny Tsimbazazateny androany. Hitatitra izay itojo rabe faritra Silantra Samelson. Mbola nitotongana na ahitana fiainana 50 isanjato indray ny vidin'ny lavanilina ny mifaritra Sava nanomboka androany ho ny solombavam-bahoaka ny Sambava Mamangy Norbert. Nidina ho ray etsy ariary ny vidin'ny lavanilina amin'izao. Fiainana ambany indrindra tato anatiny 12 taona ho ity solombavam-bahoaka ity. Tsy ahivina moa fa efa nahatratra 4 etsy 3 tapitrisa ariary na 18 millions de francs ny kilao ny lavanilina tamin'ny taona 2012. Ambavanay eto anefa fa tagnatin'ny 300 vao mekanidigny ny vidin'ny lavani ambola tsy nisy ohatry zany. Tsy maintsy ataony eny fanevagna tompon'andraikitra amin'ny mahasolombavam-bahoaka zahay. Eto zay dia miantso ny sain'ny tompon'andraikitra jiaby amin'ny resaka lavani ity. Amin'izao fotoagna zao 100,000 ariary na 500,000 francs ny vidin'ny vokatra lavani. Tagnatin'ny 300 raha 200,000 ariary na 1 million de francs malagasy izy tamin'ny afakomaly. Mafy loatra io fidignana io. Zay fidignana mbola tsy hita tagnatin'ny 15 taona tato. Tsy maintsy manetry ny sain'ny tompon'andraikitra zay magnoloana zany rehetrarehetra izany. Tsy mpanohitra zahay ambaranay eto zany. Tsisy diran'ny fanaovana politika zany. Solombavam-bahoaka zahay. Ny nifidy anay, ny mpamboly lavani, mpamokatra lavani, mpandrava amin'ny resaka lavani io.
Miverina amin'ny lavanila avokoa ny 7.9 any amin'ny faritra Sava, amapamboly na piompo na mpandraraha azy ireo ho ny solombavam-bahoaka mamangy Norbert. Ny mpandraraha eto Antananarivo indray nefa nosongadina amin'ny CHAINE amin'izao fa lasa atao akilabao ireo mpandraraha tena avy amin'ny distrika mpamokatra lavanila. Nambenina ny fangatan'izy ireo ny fanafonana ny fepetra famerana ny vidin'ny lavanila izay napetraka ny ministeran'ny vatra noho izany ny solombavam-bahoaka ny Sambava mba ahafahana mampiakatra ny vidin'ny lavanila. Tokony foagnana ny prix plancher $250 fa io no mahatonga vo mpividy lavani tsy tonga aty amintsika mandeha mividy fa lasa mandeha amin'ny firenena hafa. Tokony menasiatra malalaka io mpanjava amin'ny resaka lavani ity ao amin'ny district mpamokatra izany. Mampalahelo ane ny avy amin'ny toerana afa-tsy mpanao lavani no lasa tena misongadina amin'ny asa ity mahabe ny boka vita Antananarivo eto. Tsy ahivina fa mbola tsy tanteraka hatreto ny fandaniana ny tolo-dalàna mikasika ny vokatra lavanila izay natolotra minisitra ny mponina Angelika Bavy fon'izy mbola filoalefitra ny anteny miram-pirenena. Ny fandrahonana nataon'ny solombavam-bahoaka nitaky ny anesorana ny ministra ny vola no antony namoahany premier ministra sy ny ministra ny vola ny teti-bola fanampiny ho an'ny anteny miram-pirenena ho ny filohan'ny anteny miran-doholona Rivra Kotovao androany. Nambara moa fa herisetra no ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny anteny miran-doholona amin'ny tsy famoahana ny teti-bolan'izy ireo. Nambarany ihany koa fa jamba sy marina ny filohan'ny HCC raha nanakian'andreo loholona tsy afaka miasa noho ny tsy fisian'ny teti-bola. Tozrabefaitra sy lantra Samelson Najany. Tamin'ity herinandro ity no nivoahan'ny noty nanome fanampim-bola 10 miliara ariary sy 100 tapitrisa mahery anampiny banga tao amin'ny teti-bola ny anteny miram-pirenena rehefa nomenimena tamin'izany ireo solombavam-bahoaka. Tsy mbola nahazo valiny mahafa-po kosa ny anteny miran-doholona hatramin'izao mikasika ny fanafoanana ny teti-bola ny Rivra Kotovao. Manaprofo izany fa mitanila ny fitondram-panjakana ho ny filohan'ny anteny miran-doholona. Nanao hetsika moa izy. Hentsika ireny fa tsy zany namorona hoe asoro io ministre finance io dia tonga zany mivaly teny dia namena azy ilay izy. Azo fanjakana tao zany rehefa hitany tokoa hoe tsy afaka anatanterahana ny asa nampiandraketina aminy ny toe-bola ao amina institution anankiray. Takatra ilay ministre sy ny premier ministre zany dia namena ny vola be hors budget iny zay zany ny fipetraka iny. Aty amin'ny Sénat tsy nangataka ariary amboniny zay satria fantatray fa araka ny vola azy hoe tsy ampy ny toe-bola eto amin'ny firenena, tsy ampy ny vola dia hoe zay laninay lany tamin'ny loi de finance ihany aloha zany ny afinay eo fa dia na iny ary manontany ianao mandrakandroany iny dia zéro tsisy ninina. Fa ny zavatra tena fandravandra amin'izao fotoana izao dia ny herisetra ataon'ny fanjakana misengisengy ozy mazenga zay misengisengy ataon'ny fitondram-panjakana mpanantanteraka zany ny premier ministre moa ny lehiben'ny gouvernement amin'izany dia ny ministre manantanteraka an'ilay izy hoentina anakanana n'ilay Sénat tsy hafa hiasa. Namaly ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izay nanakiana ny olona malona ny tsy fahatanteran'izy ireo ny asany noho ny tsy fivoahany teti-bola ihany koa Rivra Kotovao. Dia aloha dia tonga amin'ny fitenenana hoe manao vaindra latsy marary ary sanatry ohatran'izany ohatran'ny hoe jamba sy marenina. Mialatsiny fa mamay vavakely nefa izy président ny HCC fa le izy niteneniko fa tsy ny institution circuler mazava tsara ny asa iny zato isan-jato ny vola azony ampiasainy tsy hoe nitsikirika tany ambilaniny tany fa hitako tamin'ny circuler-na iray manontolo zany rehetrarehetra zany dia mazava tsara fa 100% fa ny Sénat tsisy azo ampiasaina iny intsony dia ahoana ny asa iny akoatrany hoe iny moa nidirany amin'ny Sénat manome lesona imbetsaka tokoa moa zay nitodika anakany amin'ny fanjakana raha HCC ny resahana fa dia efa meza ny olona hoe nareo hoe tsy fa leo makany amin'ny HCC fa isaky makany nareo na dia marina ihany ary angamba zavatra resahanareo dia tsy maintsy resinareo. Mbola niandry ny vali ny fitoriana faharoa napetrany eo anivon'ny filan-kevim-panjakana hatreto ny anteny miran-doholona Rivra Kotovao.
ireo kandida mirotsaka amin'ny anarany isika rehetra miaraka amin'ny andrajoelona manana ny loko volomboasary ihany no kandida mpanjakana ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko TGV Mapara Christine Razanamasoa. Misy mantsy ireo mini mampiasa io teny filamatra sy milaza fa miaraka amin'ny andry rajoelona io entina ampandaniana ny kandida raha ny fanazavana hatrany. Tokony ahitandrina noho izany ireo mpifidy vaventy amin'ny vato arotsaka sy ny fandresendahatra satria nisy ireo tsy nahazo mitsodrano ny birao politika sy ny filoham-pirenena akory. Androany moa no nanao ny fampelezan-kevitra voalohany teny amin'ny Foibe teny amin'ny arena ivandry ireo kandida loholona ho an'ny faritany Antananarivo. Tozy Rabefatra sy Lanitra Samuelson no mitondra ny antsiprian'izay. Lara-pameana ho an'ireo lolony Madagasikara avy amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny falapina ara-pitantanana ireo ben'ny tanàna ho fampandrosoana ny commune raha ny nambara ny kandida Hermanana Razafy Mahefa androany. Tsy fanavahana ihany koa nefa ho ihany ity kandida mpanjakana ity ireo commune eo amin'izay fanohanana izay noho ny firehana politika tsy mitovy. Ireo no isan'ny FDB amin'ny tetikasan'ireo kandida lolony Madagasikara miaradia amin'ny fitondrana. Milaza ny ara-mahita izay raha manambara fa noho ny foto-kevitra tsy mitovy na ny antoko politika samihafa dia mety misy ny tsindry azo lena izay mitarika tsy fitonina eny anivon'ny fitantanana. Matoky ianareo fa tsy hisy intsony ny fampiororona anareo raha lany somatsara izahay raha lany somatsara ny tenanay ary amin'izany fotoana izany dia afaka hifantoka tanteraka amin'ny asa fampandrosoana ianareo. Ary manoloana ny olana eny fotony dia von'ny fanerasera matetika aminareo izahay hidina eny amin'ny vohitra hijery ny olana mba ahafahana mitondra ny vahaolana. Misandoka izay kandida loholona mampiasa ny anarana na ny teny filamatra hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina hoy Christine Razanamasoa mpandrindra nasionaly ny antoko TGV Mapara. Ireo manana ny famantarana manokana ihany hoy ity mpandrindra ny antoko ity no nahazo ny tsodrano ny filoham-pirenena sy ny birao politika ny TGV Mapara. Tokana ny miaraka amin'ny président ary tsy mba hoe antsika daholo ny filoha Rajoelina na hoe antsika rehetra io fa aoka ataotsika mazava tsara hoe isika rehetra miaraka amin'ny président Andry Rajoelina tsy iza izany kandida mpirotsaka isika rehetra zany raha tsy ireo dimy mianadahy izay mandrafitra ny listra any isika rehetra izany. Tsy misy kandida hafa na listra hafa afaka ilaza fa isika rehetra miaraka amin'ny président Rajoelina. Fa ireo ihany no isika rehetra nahazo ny tsodrano ny filoha ny republika Andry Rajoelina rehefa natolotry ny birao politika ny TGV Mapara. Teny amin'ny Foibe ny arena androany no nanomboana amin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitra ho an'ireo kandida lolony Madagasikara avy amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ho an'ny faritany Antananarivo. Ny famondronana ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsa ny tanàna vonona ny anoana ny fitondram-panjakana no nanomboana ny fotoana androany. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio alina fahasivy amby folo ny volana novembre taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Kami Rafalmanana mpanabe no sady tale national ny fikambana ny mpiara mamaky ny baiboly sy ramatoa Mahenina Henri Antsoa mpikambana iskam eo anivo ny section chrétienne iskam no sady mpanabe ihany koa iresaresaka mahakasika ny aram-bato-kevitra maro tohanany maro ny tanora tompona andraikitra sy kristianina mandray andraikitra amin'ny sehatra misy azy ary ny fiainam-pirenena amin'ny kapobeny anasananao ary anaraka izany. Andriamatoa Kami Rafalmanana sy ramatoa Mahenina Henri Antsoa indray izany no vahiny Gasikara Fensoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour ho arantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao.
fahotoizantsika kosa aloha izay fampahalalam-baovao izay nahazo fanampiana ny tentina 7 sy 300 tapitrisa dolara avy amin'ny Arabia Saodita ho amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo i Madagasikara. Mbola notolorana vola $10,000 ho an'ny ady amin'ny coronavirus ihany koa tao anatin'izany ny firenena malagasy. Nandritra ny fihaonana teo amin'ny Premier Ministre Tsay Christian sy ny ministry ny raharaham-bahiny avy amin'ny firenena Saodiana ny maraina teo tao mahazo arivo no nanamafisana io fifanarahanam-piara-miasa io. Tatry ny vaovao vetrany. Ny fanjakana Saodiana dia nanampy ny tsika zany amin'ny fanomezana $500,000 amin'ny resaka corona. Dia misy koa ny ezakabe ataon'ny fanjakana Saodiana momba ny tsy isian'ny fitonganany resaka ara-tsolika ary ny fitohizany ny fisiana angofo. Ary ny resaka koa zany ao tamin'ny Premier Ministre zany ny resaka fifandraisana ara-pirenena sy amin'ny Moyen-Orient. Dia nanamafy ny tenako ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny firenena anankiroa ny Madagasikara sy ny Arabia Saodita. Ary anatin'ny namafisiko ny fanakafan'ny firenena Arabia Saodita ny ambasady eto Madagasikara. Izany dia ampatsara ny fifandraisana misy amin'ny firenena anankiroa. Izany dia amin'ny setra rehetra ary anatin'izany ny resaka ara-batra sy ny fampandrosoana. Itoy amin'ny sehatra ny varotra sy ny angovo ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Arabia Saodita. Hoy ity ministry ny raharaham-bahiny ity. Ho apetraka eto Madagasikara aorian'izao ny fobe toerany masivo Arabia Saodita eto Madagasikara raha ny fampahafantarana nataony taoriany fihaonana tamin'ny Premier Ministre Tsay Christian teny mahazo arivo androany. Fotoana ihany koa ny androany nanararaotan'Andriamatoa Amady Bin Katanina ny fampahafantarana ny toerana misy ny Arabia Saodita sy ny fifandraisana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra teo amin'ny faritry Afrika ka nitondrany fanazavana momba ny ezaka ataon'ny fireneny mba tsy hisian'ny fitotonganany solika eran-tany. Fokontany valo amin'ny distrika 520 any amin'ny distrika Anambosary no efa voamafy amin'ny loza ateraky ny kere amin'izao hoy Maka Alphonse izay sady avy amin'ny mifaritra io no filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Nanampitrotraka ny tsy fanjarian-tsakafo tany an-toerana ny tiomena na ny tempête de sable izay maherivaka any amin'ny ponina ny farany oktobra teo izay efa fambara fa ho ratsy ny taona hoy izy. Lazainy aza fa efa mahery ny 70 ireo maty tany mahaly anatin'ny distrika Anambosary vokatry ny kere sy izay tiomena izay nanomboka omaly ihany koa azy efa anarivo ny ireo ponina nanao sesitany tenany tany Tsivory izay 450 kilometatra miala ny toeram-ponenan'izy ireo. Tsy vitan'izany nefa fa manjaka ihany koa ny asan-dahalo ho ny ben'ny tanàna any an-toerana ankoatra ny fidangany vidim-piainana. Malarara kotiny iray no nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Daniel Efa. Ny fandalovan'ny tiomena na ny tempête de sable tany atsimon'ny Madagasikara tamina distrika 4 ny andro ny 7 oktobra lasa teo no isan'ny nanamafy ny fahavoazy-an'ny olona tany atsimon'ny Madagasikara amin'ny tsy fanjarian-tsakafo na ny kere ho ny fanazavany ben'ny tanàna teo alohany an-toerana androany raha nanotatra tamin'ny filohan'ny CFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Nambarany moa fa efa mitsopinenana ho tsy vory ny ponina avy amina fokontany miisa 9 izay iarany tsy fanjarian-tsakafo sy ny tiomena na ny tempête de sable amin'izao. Ao anatin'izany ny tany amin'ny fokontany mahaly, Vavari, Rebaka ary Vohitany. Amin'iny zay raha ny mahaly manokana zao dia efa voalaza ny ex-maire teo aloha dia araka ny filazany dia any amin'ny 70 mahery any ny olona maty. Satria iny mivelona amin'ny fiompiana sy ny fambolena. Ny fiompiana lasany malaso, lasany dahalo daholo zany. Tsisy zavatra, izy tsy manana banque ny olona any fa ireo no amidy rehefa sendra n'izay hanoanana zay. Iny faritra iny anefa iny no mpamatsy vary na grenier ary amin'ny faritra nosy, faritra andro iny. Ny faritra voalazako teo reny. Avy any daholo ny vary amatsina ny faritra andro sy ny faritra nosy. Dia iny ny voamafy amintsika miteny zao dia misesy tany
makany Atsivory kilomètre maromaro ny olona avy aty commune Mahaly commune Elote any Sestany ao amin'ny Rimasera amitsika miteny zao feny olona anarivony maro mihitsy tiomenana tempête de sable izay amin'iny vokatry ny amin'iny atsimo fariny atsimo iny zany ny tena misy an'izy io satria misy matanjaka be le anticyclone ao atsimon'ny Madagascar dia io no mitondra rivotra ary rivotra maina izy io dia raha vao io no mitsoka dia fambara zay fa ho maina ny ratsy ny taona zay. Miantso ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga kosa ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ny amin'ny tokony amoahana ny isa ofisialy ny Jeunesse-ambonina ahafahana manampy azy ireo. Manafina hanao politique d'autruche zany ao anatin'ny zavatra ohatran'izay fa lazao ny marina mba hitondrana ny fitsaboana sahaza azy araka ny fitenin-drazantsika hoe tsy ny handrandrana indray no hanafenana lohasola ka ho anay dia mbola mamerina raha izahay ato amin'ny CFM mbola mamerina foana ny antsoavo nataonay amin'ireo mpiray tanindrazana amin'ireo malala-tanana na avy eto toerana na ireo mpiara-mombonatoka amintsika avy any Dilambato vonjeo reny havantsika fa misy mamony ihany no resaka kere. Hatramin'ny androany moa saika ireo ben'ny tanàna na solombavambahoaka ofisialy ihany no nanaitra amin'ny alalany antotanisany zava-misy any an-toerana raha toka tsy mbola namoaka tatitra mahakasika ireo maty sy marary ny avy amin'ny fitondram-panjakana. Teti-bola efatra sy 10 tapitrisa ariary isan'andro no ilain'ny fanjakana mba ahafahana manome sakafo manaraka ny fenitra ho an'ireo voafonja misy 7 alina manerana ny nosy. Tokony 710 ariary isan'andro isaky ny voafonja matsy ny sakafo voafaritra fa manaraka izay fenitra izay mba hananan'ireo voafonja hery fiarovana afaka miatrika ny saziny raha ny fanadadiana nataon'ireo tompon'andraikitry ny fonja niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka. Efa nisy ny andrana natao teny anivon'ny fonja sasansasany tamin'ny taona 2014 sy 2014 ka nahafahana nanome sakafo indroa isan'andro ho an'ireo voafonja saingy noho ny tsy fahampian'ny enti-manana dia efa miverina toy ny taloha ny sakafo eny anivon'ny fonja amin'izao. Tojo Rabefatra sy Lantra Samuelsona no mitondra ny antsiprian'izay. Sakafo indray mandeha isan'andro no afaka atolotry ny fonja ho an'ireo voafonja manerana ny nosy. Raha ny fantatra dia 900 ariary isaky ny voafonja ihany aloha hatreto ny teti-bola mbola voasahan'ny fanjakana no manome azy ahafahana manome sakafo ho an'ireo voafonja. Mbola tsy tratra mantsy hatreto raha ny nambarany talemsahana ny maolona sy ny fanabeazana ny voafonja ny 710 ariary isan'andro tokony natokana ho an'ny voafonja ahafahana manome sakafo indroa isan'andro. Efa nisy ny andrana natao tamin'ny fonja sasany teto Madagasikara tamin'ny 2014 sy 2014 hoy ny tompon'andraikitry ny fonja. Nisy an'izay natao hoe sakafo manaraka ny toe-pahasalamana natao hoe nouvelle diète carcérale zay napetraka dia io nouvelle diète carcérale io zany tena hoe mameno ny hery ilaina amin'ny vatana mba hasalama. Raha ny kajikajy natao moa dia hoe 2000 kilocalories no enjehana ho an'ny vatan'olona isan'andro. Zay zavatra zay zany raha eo amin'ny kajikajy tsotsotra eo dia eo amin'ny 710 ariary isan'andro isan'olona. Raha manisanisan'ny voafonja koa moa dia any amin'ny 28 000 manodidina ny 28 000 eo zany isan'ny voafonja manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Na misy ihany koa aza mantsy ny fanampiana azo amin'ireo mpiara-miombonantoka mbola tsy mahasahana filana izany hoy ny talemsahana ny maolona sy ny fanabeazana ny voafonja. No ireo antondreo ihany koa no nanatanterahana ny atrikasa hiarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka ho ihany ny fanazavana. Raha tao anatin'ilay andrana natao sy ny fampiarana tamin'ny taona 2014 iny dia sakafo ao anatin'indray andro izay 710 zay mizara 2 ny fisakafoanana. Zany anisan'ny ezaka atao aty anatin'ny fonja satria raha ny hatramin'izay dia indray mandeha manome sakafo ao anatin'ny fonja ao anatin'indray andro dia anisan'ny ezaka natao zany hoe indroa manome sakafo ny ao anatin'ny fonja.
zay moa ny fandaminana tao anatin'ilay izy kanefa amin'izao fotoana izao zany somary miatrika fasairanana kely dia izay no mahatonga an'izao atrikasy zao. Toby famokarana sakafo sy fiompiana mahery 300 manerina nosy ihany koa no fanana ny isam-pandraran'ny fonja eto Madagasikara saingy tsy afaka ny manao famokarana araka ny tokony ho izy ho ihany ny tompona andraikitra. Ny tsy fahampiny ny mpiandry ny voafonja anao ireo asa famokarana ireo no mahatonga izany hoy ny fanazavana. Raha ny zava-misy dia tsy mitsahatry ny tombo ny isan'ny olona eny anivon'ny fonja ka lasa zefatra ho an'ny fanjakana ny sakafo satria maro dia maro ny olona eny anivon'ny fonja dia izay indrindra no mahatonga antsika hoe ahoana ny tompam-pamokarana, inona ny sakana tsy ahafahan'ny tompam-pamokarana tena mamantso tokoa ny sakafo eny amin'ny fonja. Raha mpitso no hifarana ny atrikasa sandiany voalohany ary toy ny volana desambra ho avy izao indray mba ahafahana mametraka izay paikady maharitra matsina sakafo sahaza ho an'ny voafonja izay. Trano fonenana misy 700 no aorina manerina ny Madagasikara ao anatin'ny fandarana asa ny fitondram-panjakana mikasika ny trano fonenana ho ny tale jeneraly ny analogue androany. Efa andalam-panamboarana ny ankamaroany tetikasa toy ny bildina eny Ivato sy any Toamasina ka afaka herintaona no hanomboka ny fivarotana izany amin'izay te hividy ho ny tale jeneraly ny analogue sy ny knaps no hanao ny antoka ho andro efa piasa izay te hisitraka izany trano fonenana izany izay votoaton'ny fifanaovatsiny teo amin'ny analogue sy ny BNI ary ny knaps sa androany. Malala rakoton'iray no mitatra ny vaovao eo amin'ny sariny Daniel Fa. Isitraka ny fanorenana trano vaovao tontolo sain'ny fitondram-panjakana avokoa ireo faritra manerana ny Madagasikara ho ny tale jeneraly ny analogue. Eny Ivato sy Ampefilo no ahitana ny fanorenana ho an'ny eto Antananarivo. Ananganana bildina ihany koa ny any Antsiranana sy any Toamasina. Misy ny programme na 80 logements eraky Madagascar, 800 logements en total. Et misy les décossioreuses, Tamatave, dans le Tamatave nareo fa misy ny terrassement zay andray andreo bildina koa any Tamatave. Efa andalam-panorenana ny ankamaroany ireo toeram-pinenana vaovao ireo ka afaka 12 volana mahery ihany no hanomboka ny famarotana azy ho ny tale jeneraly ny analogue. Trany programme Ivato zao 38 logements de lotissement zany izy io. Et à niveau zany plus 4 izy de appartement zany vidiny. Man misy koa nefa ny programme na trano zay trano misy tokatokana individuel filazantsika anazy na isolé dia karazana trano iray manana ny tany manokana zany le olona am'ireny. Maro be zany le karazana type de logement dia arakaraka le toerana sy le catégorie-na olona zay anjifana azy. Mandeha moa zany izy io gros œuvre sy ny seconde œuvre zay mila fotoana eo amin'ny 12 volana eo. Aorian'izay mandeha ny aménagement extérieur fampidirana ny jiro sy rano dia izay fotoana rehetrarehetra izay natambatra any zany vao manomboka ny famarotana. Ny knapsa kosa ny manao antoka any amin'ny banky ho an'ireo mpiasa tsy miankina te hividy an'ireo trano fonenana vaovao ireo. Knapsa manana vola izay mipetraka any banky. Ka io vola io izay mahazahoana asana-bola, io no ampiasain'ny knapsa mba hahazahoana ny banky raha ilainy zany manao ny garantie mba hahazahoany financier an'ilay fanamboarana ilay izy. Ka izay ny anjara biriky voalohany knapsa satria misy manome garantie zany ilay izy dia azahoana mahazo taux ambanimbany kokoa ho an'ireo olona izay te hisitraka izany prêt bancaire zany. Nisy moa androany ny fifanaovatsoniana fiara-miasa teo amin'ny analogue sy ny knaps ary ny BNI mba ahafahana manatanteraka ny fandarana asa ny fitondram-panjakana mikasika ny toeram-ponenana. Mitaky ny andoavana ny tampikarama tsy voalohana nandritra ny 4 taona ireo mpanara-maso ny asa. Efa mitetina hatrany amin'ny 500 miliara ariary izay tampikarama tsy voaefa izay raha nambaran'izy ireo. Ny atony hanomboka ny talata lasa teo ny fandraisan'olona sy ny asa fanara-maso ataon'ireo mpanara-maso ny asa manerana ny Madagasikara raha ny nambaran'ny solotenan'ny mpiasa. Akoatra ireo tampikarama ireo nambaran'izy ireo fa tsy mbola tafapetraka ihany koa hatramin'izao ny sata mifeny mpiasa. Milaza ny tsy hiverina asa moa ireto mpiasa ireto raha tsy mivaly ny fitakina. Ireo mpanara-maso ny asa ireo izay nanao fitokonana tao anatin'ny toeram-piasany ny talata lasa teo. Malala rakoton'iray sy Daniel Fa.
Tsy misy mandeha amin'ny antsipriany sy araka ny tokony ho izy ny asa tokony ataon'ireo mpanara-maso ny asa amin'izao na ny eto Antananarivo na ny Malena na ny Madagasikara no ny tsy mbola fisian'ny sata amin'ny fe ireo mpiasa ao anatin'ny ministera raha ny fanazavana ireo mpiasa androany. Tafiditra ao anatin'io ny fitaovana ampiasaina sy ny tontolo ny karaman'ny mpiasa izay tsy ahitana firindrana ho izy ireo. Ho an'ny tamin'ny karama nampanantenana hatrany mitaona 4.4 izay efa mitetina hatrany amin'ny 5.7 miliara ariary aza ho ireo mpiasa ireo. Tsy mbola noraisina na ariary aza ho an'ireo mpiasa miisa 400 manerana ny Madagasikara. Io izay tokony isinjara 5 alina sy iray hetsy ariary isaky ny mpiasa anatin'ny iray volana. Noho io fitakiana tsy nivaly sy ny tamin'ny karama tsy voalohan'ny fanjakana io moa milaza ny ampiaty ny asa ireo mpanara-maso ny asa eo anivon'ny ministera androany. Efa napetraka moa ny préavis anaovanay an'izao etsika izao fampetona ny asa ny sahan'ny inspecteur du travail rehetra manerana ny nosy efa tafapetraka tamin'ny io fotoana ny alatsinainy 7 ny volana Novembre ihany. Dia ny andro izahay ny andraisan'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera misahana ny asan'ny inspecteur du travail zany dia tsy nisy valiny izay. Dia izao zany izay manamafy fa mitsahatra manomboka eto ny fandraisana asa manerana ny sampandrara misahana ny asa manerana ny nosy. Mariana fa ny zavatra takinay dia ny amoahana amin'ny fotoana fohy ny sata amin'ny fe ny inspecteur du travail izay efa tafapetraka teny anivon'ny gouvernement efa mambolana maromaro. Ny talatalasa teo no nanao ny hetsika fitakiana ireo mpiasa mpanara-maso ny asa ireo. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray amin'ny 12 Martsa 2024 indray vao iverina iaona ny ekipa pirenena malagasy mivondrona ao anatin'ny Barea. Fanomanana ny lalao miverina ifanandrinana amin'ny Etiopia sy Niger amin'ny daty io ho ny mpamakafaka baolina kitra. Ny talata sy ny alarobia lasa teo ihany koa moa no efa samy niverina namonjy ny klubany aby ireo mpilalao ny Barea ny Madagasikara. Ibrahima Mada sy Dimitri Kaloen sy sanombolanjanona 3 andro teto Madagasikara mialohany amonjen'izy ireo ny klubany. Mbola tsara vitana i Madagasikara amin'izao satria dia hatrany amin'ny 20 isanjato any ny ahafahantsika miakatra amin'ny kanina raha nambarany Odon Marius Randrianaina izay mpamakafaka ara-panatanjahantena androany. Malala rakotiny iray sy Daniel Afa. Ny talatariva taorian'ny lalao ny fanandrinany Barea ny Madagasikara sy ny elefantany Côte d'Ivoire dia efa niverina any amin'ny klubany lalaovany any États-Unis i Romain Metanir. Ny alarobia ihany koa nefa no niverina no tamin'ny klubany ireo mpilalao hafa hoy Randrianaina Odon Marius androany. Tsy misy intsony ny fiaonana sy ny fampifondronana ny ekipany Barea raha tsy amin'ny volana Martsa 2024 indray hoy io mpamakafaka baolina kitra eo. Fanomanana ny lalao ifanandrinana amin'ny Etiopia sy Niger ny fiaonana tao amin'izany. Vita match tsy maintsy nody zareo ka satria efa misy manao championnat ao amin'ny Ligue 1 sy ny clubany avy metanera maza vita match tonga dia nody fa sasa moa zany ny larbi vao samy paritaka daholo anendrika ny championnat amin'ny zareo. Tsy hanana journée FIFA ntsika raha tsy any amin'ny volana mars le hiatretsika amin'ny lalao ionana amin'ny Kenya any Etiopia any Addis Abeba dia ny 30 mars piza fa Niger mandraisa Niger tsika dia 10 dia Côte d'Ivoire raha mandraisany Niger koa dia 10 dia fomba ahoana ary nanaovan'ny Côte d'Ivoire komberaka amin'ny Etiopia raraka izy. Ankoatra ny fifantisanana ho an'ny kanina efa nivoaka ihany koa amin'izao ny vondrona isan'ny Madagasikara ho an'ny fifantisanana iakarana amin'ny fiadiana ho tompon-daka maneran-tany ho an'ny baolina kitra. Ao anatin'ny vondrona J no misy an'i Madagasikara amin'izany ahitana ny Repoblika Demokratika ny Congo, i Benin, Madagasikara ary Tanzania.
fa eo amin'ny zanam-pandarana fake news real news kosa indray vehivavy iray voalaza fa voatsatokanto teo amin'ny masony ary tsy iza fa ny iray ny ihany no nanao izany no niteraka resabe indray ary nabe faneho-kevitra tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook tao nambarany tamin'izany fa no ny fananan'ity vehivavy ity asa no natonga azy no tsatohany irainy tamin'io antsio ndao ro fataritsika tao anatin'ity zanam-pandarana ity na fake ka tanteraka ny endrik'ity vehivavy iray ity lazainy ihany koa aza fa voatsatokanto teo amin'ny masony ary tsy miratra intsony amin'ny sary nambarany nizarany vaovao fa noho ny tsy fankasitrahany iray ny fananany asa no nahatonga azy nanatsatokanto ito vehivavy io no lazainy faneho-kevitra naparitaka ihany koa aza fa taliban io vehivavy io ary nentiny iray no melony mihitsy izy raikitra indray ary ny faneho-kevitra tao anatin'ny tambazotra tserasera vao nivoaka ny vaovao tao ireo nanontany tena hoe fananomboka oviana indray mpianakaviana no manao izany amin'izanany vavy nanamafy ihany koa ny sasany fa tsy misy idiran'ny taliban sy ny finoana izany fa nanameloka hatrany hoe tsy olombelona fa bibidia ity iray nyity fianakaviana ity tao koa ny laza fa lainga ny foronina fotsiny ity voalaza tao amin'ny faneho-kevitra ity efa nahatratratra any amin'ny 900 ny nanao rem raha toka 320 ireo nametraka faneho-kevitra ary olona 520 kosa no nizarany vaovao rehefa nanao ny fanadihadiana kosa ny ekipan'ny fake news real news dia nahita fa tany Afghanistan ity vehivavy ity katerano anarany ary 3 taona izy polisy nandritra ny 3 volana tany amin'ny faritry gasy atsimo andrefany Kaboul izy saingy izao zamba izao nanamafy moa ikatera fa efa nanaraka azy foana indrainy ary efa nifandray tamin'ny taliban ihany koa mba anakanana azy amin'io asany io nolazainy ihany koa fa navita nandefa ny kopian'ny karapanondro ny tany amin'ny mpikambana tany taliban mihitsy ndrainy ny mpitondra tenin'ny taliban tany an-toerana nefa dia nandavy hatrany ny mahavoaroroa ny vondrona tamin'io raharaha io nolazain'izy ireo ihany koa fa efa notazomina ponja vojomaika ny iray ny katera Real News araka izany ity vaovao ny paritaka ity hiditra amin'ny pejy doka kosa isika verina amin'ny endriny hafa kely ny lalao kente na ilay lalao fitsapana vitana amin'ny fitadiavana ireo soavaly 5 voalohany amin'ny azakazatsoavaly tafekatra hatrany amin'ny 10 tapitrisa ariary ny loka ambany indrindra ho an'ny mpandresiny kente 261 natokana ho an'ny malagasy ity lalao ity ka 3 ariary monja ny fandraisana anjara amin'izao fanomboana izao kente masy malagasy zany amin'ny makente azy zany dia mitady soavaly anaky 5 zany hoe mitady soavaly 5 dia mahita ny 5 tonga voalohany milahatra zay le ordre mikorotany zay le désordre fa raha ohatra moa zany hoe maty vava mahita 4 dia zay le bonus 4 3 ariary no vidiny ny kanioty zany iny dia arakaraky iny zany miova ohatra zao tsika hoe lakamisy androany ka tsisy mahita le kanioty androany dia lalovina amin'ny lakamisy heriny ray ohatrohatr'izay zany ny fandehan'le tiroliro le lalao zany efa nanomboka 2 andro tsika zay dia ao anatin'ny mihitsy tsika zao zay araky ny teneniko teo hoe omaly zany zao anakiroa no nahita ordre teo amin'ny 6 millions ariary mahery teo tsy dia tadiro tsara fa zay zany nanokatra ny tsara vitana tamin'ity lalao kente masy malagasy ty ny mampiavaka azy zany ty le hoe kente masy malagasy zany hoe ny malagasy zay milalao eto madagasikara no fampizarany vola fatary fa ny PMU zay ny mamutuel azy hoe les perdants paient les gagnants mialatsiny fitenenana dia ity zany tsika malagasy no fampizara vola eo le anankiray ilalovana iarahana amin'ny pays efa maherin'ny 7 zay le antsoina hoe masy commune fa ity atsika ity zany zao le hoe masy malagasy nanomboka 2 andro izy zany zao dia efa lalovina eraky madagasikara naiza toerana misy toeram-pivarotana bête 261 androany 20 novembre 2024 moa no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny mpanjifan'ny lalao kente 261 miavaka kely ity lalao ity raha oharina amin'ny endriny teo aloha ary malagasy avokoa mpandray anjara amin'izany azo arana mivantana amin'ny alalan'ny fahitalavitra vahiny ekidy avokoa
ireo azakazaka tsoavaly rehetra misy ity lalao Kanté 261 ity. Fa ho antsika rehetra izay manilina indray anjara ao anatin'ny 30 minutes marquette ny Real TV Madagascar, misy ny afatra izay entiny tale arabatry ny Real TV Madagascar ao antsika ao amin'ity alina ity kandao ary ho arantsika izany. Fanerabantsika rehetrarehetra any atokantrano any. Androany iresaka amintsika mikasika ny fandaharana 30 minutes marquette eto amin'ny Real TV. Izy io dia fandaharana mikasika ny varotra, izany hoe raha misy entana tianao ho lancena na hanovanao promotion na koa misy lanonana tianao karakaraina, izany hoe rehefa zavatra tianao hampahafantarana ampijery dia afaka miakatra ao anatin'ny fandaharana 30 minutes marquette. Arak'izay teneniko izay hoe 30 minutes marquette izany hoe maharitra 30 minitra be izao ahafahanao miresaka mombamomba an'io entana io, na io mikasika ny lamaody na koa io service, izany hoe mety ao anatin'ny fampianarana, mety ao anatin'ny tontolon'ny transport, izany hoe rehefa tianao ho lancena dia afaka miakatra ato anatin'ny fandaharana 30 minutes marquette. Arahantsika eto amin'ny Real TV isaky ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy amin'ny fitora arivo. Ka raha misy tianao ho fantatra bebe kokoa mikasika ny fandaharana dia afaka miantso avy hatrany ny laharana 034 11 905 40. Sotra tompoko. Dia iny petsodoka iny ihany koa tonga lasy toko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao ny Réa News ny Vaovao Marina tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rahampitso indray. Eny matoboka.